Kibaba kisikadaba. Yesu mo kifanya ni dewana ni masiano ni kifika sana na baranoma na kwe na aiza na kuna nduna kilomenaru yufufolia amnenara no ni kuna na yetu kati ya falza madaya no tofona asati andemanta velde no andemanta mteli kati mitele na mendaya vitunkwara kan fumba nao amreze manantena bahande ni fiodao kan fanay nao ani le fanay famarina na itarika le ko amna marina rehitra amnenara no tiso no balena mbabaka izany ari tolotra no rele mvoninahitra amen. Par exemple, le manala di amnenara ny Jesu Kristy ilay tompontsika sy famonjentsika ny arabanantsika rehetra amin'ny fifaliana lehibe tokoa ary misaotra miremtanany amin'ny teny fiarabana nataoko ho anay teo. Manomboka volana vaovao tsika araka namara teo amin'ny fotoana ho an'ilay Kristy sy ny tanora teo ilay avana ary ny tenin'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra hampaherezana antsika any koa na ty volana vaovao mamarina ny taona ity miaraka amin'ny roahevitra vaovao dia ny petera voalohany toko voalohany sokafy ary baibolinao ilay avana malala. Petera voalohany toko voalohany andinina fahafito hateo amin'ny andinina faheraiky amin'ny roapolo no voalahatra ho anjarantsika amin'ny pialahatra ity. Petera voalohany toko voalohany andinina fahafito amin'ny folo hateo amin'ny andininy faheraika amin'ny roapolo. Hita be ny petera nareo ny avako mino fa misy petera dao ny baiboly rehetra ndavako zay mahita dia miaraka mamaky amiko ny vitsikely reo mbakitika miaraka amin'narany tompo manao hoe ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsona le hoe raiky dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro mivainareo ety fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavontananareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny nitondrazana fa ny raso amin'ny Kristy toy ny rano ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanampiananareo amin'Andriamanitra. Amen. Antsonsika ry havana malala amin'ity volana ity amin'ny hoe manam-pianana Andriamanitra fa inona ny toetra no Andriamanitra io. Rehefa miainy ty zao tsika ry havana malala dia farafahakely misy toetra telo izay ampasiva ny tenin'Andriamanitra antsika eto. Zao zany toetra telo zany manam-pianana Andriamanitra, Andriamanitra ray. Ny voalohany Andriamanitra ray. Ny faharoa ry havana malala manam-pianana Andriamanitra, Andriamanitra mpitsara. Ny faharoa Andriamanitra mpitsara. Ary ny fahatelo farany manam-pianana Andriamanitra, Andriamanitra manahoana? Andriamanitra mpanavotra. Ny fahatelo Andriamanitra mpanavotra. Zay zany ny toetrin'Andriamanitra, Andriamanitra ray, Andriamanitra mpitsara, Andriamanitra mpanavotra. Indavy rehetra telo teo Andriamanitra ray, Andriamanitra mpitsara, Andriamanitra mpanavotra. Inona le fahatelo? Andriamanitra mpanavotra. Inona le faharoa? Ary inona le voalohany? Andriamanitra ray. Raha mbola tsy nakatro no baibolinao ry havana malala dia mazava tsara ny andininy fahafito ambin'ny folo ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray. Ka Andriamanitra dia Andriamanitra ray. Ao anatin'ny teolojia ny maharay an'Andriamanitra ry havana malala ny maharay an'Andriamanitra dia mifamatotra tanteraka amin'ny mahafitiavana an'Andriamanitra. Rehefa miresaka zany misoratra masina Andriamanitra dia ray dia Andriamanitra fitiavana. Ary zany nampahasivana antsika ao amin'ilay jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo fa toy izao no nitiava n'Andriamanitra izao tontolo izao. Ilay Andriamanitra ray ny nambary io nomeny n'inona ny zanan'ilay tokany. Ka Andriamanitra ray ry havana malala dia Andriamanitra fitiavana. Rehefa mpahasivana zany manam-pianahana Andriamanitra dia antson'Andriamanitra sy kasi aminy mba mahatoky ireny ny fitiavan'Andriamanitra ireo tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra ianao. Ary zany fitiavana vaovao mahafaly salofa fa Andriamanitra dia ray, Andriamanitra fitiavana tianao izy. Ny olona mety tsy ho tianao ary ianao koa za mety tsy dia ho tia loatra ny tenanao fa Andriamanitra ny tianao. Zany moa ny olona mety tsy tiantsika inona koa izy dia ianao
ary anao koa mety tsy tia ny tenanao gaga misy ona tsy tia ny tenanao inona ty za bota kely ty ohatra tapakaponga gaga ny sasany inona ty za lava tsy tanga teo za kifafa mba tiavo ny tenanao inona ty bota be soa biky ty inona problemanao tiavo ny tenanao Andriamanitra tianao ny olona mahazo tsy tianao fa Andriamanitra tianao ko tiavo ny tenanao zany fitiavana marana fa le mahavitiavana n'Andriamanitra maharay azy dia ampasivy ny jaonantsika hoe tiantsika Andriamanitra ka nomentsika izy menantsika Jesosy ka ny fampatsivana hoe Andriamanitra dia ray manantenahany io Andriamanitra ray io ary no mahatonga antsika metraka ny fanantenantsika amin'Andriamanitra ray dia satria tiantsika izy ary amin'ny fitiavana zany tsy fitiavana imolotra kory fa fitiavana izay nipolison'Andriamanitra tamin'ny namizany zany dia averina mandrakarivo zany zao ary mpatsivana indrindra amin'izao fotoana akatoko ny krismasy zao mana hoe raha omen'Andriamanitra ny zanany dia inona ny antony nika tsotra nidina avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra mba tsy ahatonga antsika olombelona zanak'Andriamanitra nitovany lanitra azonao moa zany sara zany midina avy any an-danitra ny zanak'Andriamanitra ahatonga antsika olombelona zanak'Andriamanitra handova lanitra ka omenantsika anatin'izany maharain'Andriamanitra zany ny fitiavany amiziny antsika an' Jesosy ny anjarantsika dia ny manino ny anjarantsika dia ny mandray an' Jesosy ny anjarantsika dia ny mandray an' Jesosy ary ao am' Jesosy nandraisantsika ny fafinono ny fahasoavana rehetra ary zany no antson'Andriamanitra ravana marana ary dia efa nisy fanomanam-panamiko teo fa tsy tonga teo daholo moa nareo fa minatro ny samihafa dia tonga teo zay dia ampatsivana foana rehefa manome Andriamanitra dia raisy Jesosy fa ao am' Jesosy nandraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra tsika moa zany zao tonga amin'ny akatoko krismasy sy ny farany taona dia mampatsiaro nareo zao tantara kely zao a mbola tena tanora zay tamin'izany nandafy tany amin'ny fiangonana isan'indray zany ray aman-dreny lehibe teto amin'ny tantara ny protestantisme malagasy zany misaona hoe docteur Rakotobe Andriamava izy moa zany no nanorona ny fiangonana VTM dia nitoro-teny izy mana hoe tsarovy rakizy a paraparany tono ohatran'izao le fotoana nandalovantany tsarovy rakizy izy fa ao am' Jesosy Kristy ihany no andraisantsika ny fahasoavan'Andriamanitra rehetra Jesosy Kristy raisina no tena fahasoavana ao amin'ny fiainantsika tadio zao tantara zao izy tao anatin'ny magazin anankiray lehibe no nyseo ny tantara rehefa tonga ny krismasy sy ny farantaona dia fa naon'ilay patron ny miantso ny mpiasany rehetra vita hoany nareo fanolotra fanomezana ho anareo vory mpiasa rehetra tao amin'ilay orinasa ka fivarotana le izy teo ilay toerana teo sy reny le mpiasa tsy nisy cadeau vombany misy teo nefa hanome cadeau zany patron dia zao izy ohatra mifanokisa-taona izy rehefa krismasy farantaona dia hanome fanomezana ho anareo kanty ilay mandeha ty a zao izy zao fotsiny nataoko hitanao ty ny magasintsika dia omeko lalana ianareo mpiasa rehetra samy maka zay tianareo eto amin'ity magasin ty ray zay tianareo fa zao fotsiny mipepeta zavatra anankiray isan'olona ihany ray isan'olona ihany lalao zay ndao lasa ropaka amin'ny mpiasa rehetra nakakanjo naka firavaka naka kiraro dia re mijorojoro miteny misy tovolahy kely anankiray tsy mihetsika gaga patron io efa misarotaka dao mitady zay ty izy dia fahahoany tsy azonao ka rezy azoko patron ka alefa azy tianao fa inona ny tianao tsy metsika anao mahamenatra koa le tovolahy mahamenatra koa zay tianao dia alefa za efa tevy zay tianao dia omenanao marina le patron izy za efa tevy zay tianao dia omenanao inona ny tianao hoe le tovolahy ny tiako ve ny zanako patron dia tsy hita moa fa izy ro kely efa fampijejery teo am-piasana teo patron efa latsabava raha teo dia nataony rahalahy dia hoe docteur Rakotobe Andriamava ny tantarany zany taminay manao hoe fantatrareo ve nitoy ny tantara zao olo hoe ny mpiasa rehetra tao amin'ny orinasa io dia tsy nahazo fa tsy akanjo ray aman'olona ihany firavaka ray ihany kiravo ray ihany fa le tovolahy satria ny fidy ny zanaky patron ny magasin ray manontolo azo azany avana malala nahatson'Andriamanitra atsika Andriamanitra dia ray ao am' Jesosy Kristy ny fahasoavana rehetra Jesosy le zanaky patron rehefa hifidy ihany mba zanaky patron fidiny zany izy ary Paoly manazava an'izany ny Romana 8:20
Andriamanitra tsy miaro ny zanan'ilay torany fanomeny amonjy rehetra izy. Ary rehefa nomeny antsika tsy mentsika miaraka amin'ny mamaimpona koa zavatra rehetra. Zavatra rehetra. Zay voalohany. Tianao Andriamanitra ravana malala. Zay vaovao mafana. Ka azararotina reny ilay fitiavana. Azy anka tia foana izy diana. Fa zao izy antenao Andriamanitra apetrao aminy. Ny fitokisanao feno dia raiso marina Jesosy. Inona ilay toetra faharoan'Andriamanitra hitantsika tokoa rehefa? Tsara Andriamanitra. Andriamanitra tsara. Raha iverenantsika ravana malala dia teny amin'ny 7:70 ihany. Dia lazay ny Petera amin'ny fomba tena mahitsy mihitsy. Ary raha ilay tsy mizaka avan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra. Andriamanitra ravana malala dia Andriamanitra mpitsara. Tsy mila hoe teolojiana ngezalahy ianao vao mahay mamaky an'izany eo Baiboly. Fa fanambarana soratra masina ravana dia milaza fa Andriamanitra dia mpitsara. Ary mpitsara Andriamanitra ka mpitsara marina. Tena mpitsara marina. Ambara amin'ny Petera tsara eto ny lafiny anakory farafakely amin'izany mampitsara marina zany. Ny anankiray voalohany indrindra tsy mizaka tavan'olona izy. Io zany tsy misy hoe ty olona an'izao dia ataoko an'izao, ty olona an'izao dia tsisy fizahan-tavan'olona eo. Tsy misy risoriso azo atao, tsy misy kolikoly azo atao eo. Fa Andriamanitra dia mitsara marina. Tsara ny marina ny rehetra. Ny faharoa, Andriamanitra dia mitsara. Ka tsy mieritrerity ny tsarany antsika. Hoe ahoana ilay zao ny tsarako an'ity ty. Fa amparana zany ny tsarany olona araka ny asa. Inona ny nataonao, inona ny tsarananao. Zay misy. Ka izay nataon'ny olona mitsarana azy. Araka izay ambarany epistily hafa manao hoe Andriamanitra tsy azo vazovaziana izay afafin'ny olona no tsy ntsay. Zay misy. Ka ianao zany eo amin'ny fiainanao. Raha ohatra ianao namafy vary teny amin'ny tanimbary, aza manantena ijinja tsaramaso. Raha salamaso ainy ianao. Dia raha zany koa, raha vary no nafafinao, dia vary no jinjain'Andriamanitra aminao. Dia raha zany ihany zany ampatsily tena Andriamanitra afa dia mpitsara marina, tena mpitsara marina mihitsy. Ka amin'ny mampitsara marina n'Andriamanitra dia hoy Petera. Ahoana hoy izy? Ka raha ilay tsy mizaha tavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no tsonolo raiky dia ahoana mitoy io? Dia mitondran-tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro vahiny anareo ety. Zany hoe ilay vahininao ety ambonin'ny tany ety dia mba matahora re an'Andriamanitra. Matahora an'Andriamanitra. Dia ahoana zany ilay fatahorana an'Andriamanitra zany? Ilay fatahorana an'Andriamanitra ravana malala dia ampatsivy ny tenin'Andriamanitra antsika eto fa fandehanantsika amin'ny zavatra mifanohitra amin'izay nanantsika tany aloha. Hoy ny 5:20. Fantareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na volamena nanavotanareo tamin'iny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'iny nentindrazana. Ny dikan'izany raha tsaroana fa mpitsara Andriamanitra, mpitsara marina Andriamanitra ka tsisy fahalovana, tsisy kolikoly azo atao fa ny marina dia marina amin'Andriamanitra. Dia hoy Petera manao hoe ianao ny fitondran-tena adala ary ianao ny zavatra ratsy azonareo tany amin'ny fitondran. Rehefa miresaka fitondran-tena adala i Petera ravana malalaka be moa zany voambolan'izany dia tafiditra eo daholo dia zany zao izay verentsika hoe fitondran-tena adala eo ambony moa izy miresaka ny amin'ny fahamasina zay zavatra rehetra tsy masina zany eo amin'ny fiainantsika dia mba elo daholo elo daholo. Dia miresaka fitondran-tena moa zany tsika ny fitondran-tena tsotra indrindra azo resahana vitreritresaka momba ny fijangajangana zavatra faran'izay mampitritra zany miresaka an'izany aminareo ravana malala. Fa rehefa resahana eto ambony pipity zany hoe fijangajangana zany dia kristiana ve dia mbola resahana zany? Mila resahana zany. Mila resahana zany. Fa misy kristiana zao ny fiangonana ibirany ny andraikitra aza raisy anatin'ny fiangonana rehefa mifijangajangana tohizana ihany. Ny vadiny ihany ny sipa ny vadiny koa. Aty aminareo ny sisy manao azany mihitsy. Fa any toerana hafa dia tena marina. Dia gaga ianao. Rehefa ahoana ihany moa zany. Tena gaga mihitsy fa ahoana ihany ty fiainana kristiana fiainana fijangajangana ty olona. Fa izy io tsy olona manambady ihany. Fa na ny ankizy mbola vao fampisita fotsiny ihany. Mbola tsy vady ara-dalàna koa dia fa miray fandrina. Ny soratra masina ravana dia mamaritra sy ny fampianarana fiangonana fijangajangana daholo amin'ny firaisana rehetra ivela amin'ny fanambadiana. Fijangajangana avokoa ny firaisana rehetra ivela amin'ny fanambadiana. Alohan'ny fanambadiana ny firaisana dia fijangajangana. Ivela amin'ny fanambadiana ny firaisana dia fijangajangana. Ao anatin'ny fanambadiana ihany ny tokony hisy firaisam-bata ny lehilahy sy ny vehivavy iray. Fa ny soratra masina dia mazava ary miresaka zany matetika amin'ny tanora izay ho fantoka tadioran-kizy ho avy. Rehefa mamaky ny baibolintsika ny Genesis 2:20
ny amin'ny baiboly any ny 5 dia milaza an'izany lehilahy dia aniny andony rainy kaniny le kambana amin'ny vatiny ary nonofera ihany izy ny lalana ny soitan'Andriamanitra zany dia telo mazava tsara raha ataoko amin'ny teny frantsaizy 1 dia mandao ny racine dreny 2 mikambana amin'ny vady 3 nofera ihany miray fandila aminy 1 mandao racine dreny 2 mikambana amin'ny vady 3 vao miray fandila raha ohatra zany avadiko bus zany dia bus 123 tony andiana sa dada fa misy mandeha 312 akeminareo fotsiny ny tanora ny sisy manao zany fa zany izy fa fijangajanga zany dia hoe soratra koa Andriamanitra kefa tsara Andriamanitra tsy afaka andefitra n'izany fijangajanga zany manam-pady ianao raha manam-pady ianao io vadinao io ampio fa tsy hoe ampio azorana zany dama eny tompo ianao ny fitondran-tena ratsy fitondran-tena adana zafony tsy azo tansainy dolo ny adalana rehetra tsy le akekena ianatsika ny fianany fa aloha izany amizay fa iresaka aminareo ny amin'ny hoe netondrazana rehefa miresaka peterany amin'ny hoe ialao koa lay fitondran-tena adala azo nareo tamin'ny netondrazana ipeterany avana manara dia manoratra amin'ny olona any ampirizana rehetrany any ampirizana rehetrany ny zavatra iaina ny fiarahamonina rehetra tahaka ny iainantsika eto Madagasikara sy fiainantsika Madagasikara dia ny firenena rehetra samy manana n'Andriamanitra avokoa Jehovah-Andriamanitra lery ihany nefa no Andriamanitra manina ny sisa rehetra koatra ny Jehovah-Andriamanitra dina daholo sampy dia mila mieritreritra tsara koa zany tsika raha tsara Andriamanitra dia ianao ny endriky ny fanompoan-tsampy rehetra iainantsika ianao ny endriky ny fanompoan-tsampy rehetra iainantsika rehefa miresaka zany eto ambony pipitra aloha dia otra mieritreritra mbola dia kristiana dia mbola tokony resana tena tokony resana ka tantara-pizavatry nareo zay mivady reo moa zany zao efapolo taona mampitany tsy mbola dia misotro ronono zao nandeha andre mandeha nanarika fampimovavahana teny misy baba teny Ambohimanala le fampimovavahana nanomboka tamin'ny valo teo dia nirava tamin'ny folo teo raha tsara ny fitadidiana vita le fampimovavahana dia andeha hitodi-doha ho any Analakely hamonjy mibrofy filohan'ny Jékema tamin'izany dia hoe dia tandrony ny anavavaka tany président hoaiza ianao ho Analakely aho hamonjy mibrofy any afaka miaraka aminao ve aho izy dia nahafaka mihitsy aho za sy mpamiloko reny leo miakara ho ahy dia miakatra izy andeha zay telo menaka dia izy tamiko hoe ka zao président dia tena mba nandeko hiaraka aminao a eto ambavaka inona paster ao amin'ny problème anao zao ny problème ko izy ao amin'ilay fiangonana misy azy ny tanàna misy azy nanendrena iasako misy omby asa anankiray tena ngeza la malaza izy ary izy io ndraindray mba miditra am-piangonana mba miditra am-piangonana ndray alahady reo sy nitoroteny ah nitelekompatsika tamin'izay rehefa man'Andriamanitra aho fa izaho dia tena ny kristiana tsy manomposampy ny kristiana tsy manompotomporo vita re ty fotoanao izy nakaomitrano fisainana dia nanaraka le raka manao paster manao zana ianao ka atao misy aho izy areniko dolo nitorontenao dia nitoizany président izy manao zao paster ianao eny ambony pipitra mamatrapatromony hoe kristiana tsy manompotomponao kristiana tsy manomposampy fa moramora ihany ianao zareo nantany fa ahoana dia zao zay zavatra tsy fantatra ao paster zavatra tsy fantatra sady tezitra misy efa olona aminao ihany makao amiko dia gaky ianao nareo tsisy makany mihitsy fa le olona aminao ihany izy makamo dia toiza amin'ny présidence ary mbola voakely foana ianao samy voanao koa ianao paster mamelona ny lakolosonao ianao fengotra amin'ny fiangonana eo za tsy mamelona lakolosy efa manomboka amin'ny lahatra amikonomboka amin'ny dimy marainy reo aty aminareo tsisy manao an'izany misy nareo ary mahafinaritra zany fa zany 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 tokorehetrrehetra za mbola velity ny tantarana zany ary mbola tsy maty any le paster resaka an'izany tany ny fiangonana idiran'ny olona ny fiangonana fanompoan-tsampy tsy alany ny mpiasinay mizesta amin'ny paster dia gaky ianao samy mieritreritra ny avana mara be dia be ny endrika isehoana zany endrika fanompoan-tsampy zany a fa tsy ampy ny fotoana iresahako an'izany aminareo fa samy mieritreritra fotsiny ihany
ahoana ny endrika zany fomba mifanompoatsampy iainana zany mahery tsy moaty ela be n'Andriamanitra tsy manampy tsy manampy ny tenany malagasy no miteny an'izany a malagasy teo resaka fa malagasy any resaka aminareo mety manana tondro kely aminareo satria zany ampianatra malagasy telakasy sonatry ny 5 taona fa malagasy no miteny an'izany ary any amin'ny fotom-pisaina amin'ny malagasy any mivavaka aloha akoray fa dia vita fomba tsy azo avelo tsy zany ny fiainana kristianina mbola hitsangany alohan'ny fitsaran'Andriamanitra ianao ary ho tsarain'Andriamanitra marina ianao Andriamanitra tsy araiky napitiny azy amin'izay endriky ny fanompoatsampy iainanao hoy Petera manao izao izy manantenan'Andriamanitra fitsara dia ianao ny sampy rehetra ambarina toteniko ina ilay toetra fahatelo toera vraiment Andriamanitra mpanavotra ina moa ilay volonté ina ilay faharoa ary ina ilay fahatelo miresaka ny amin'ny fanavotana lava Petera ilay manamalala rehefa milaza manomboka amin'ny andinin'ny fahavalambin'ny folo aminarany tokony hoe afantatrareo fa ahoana ho izy fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena-dara azy azonareo tamin'ny netindrazana fa ninony fa narasoa ny Kristy toy ny ranony zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina izay fantatra raha teo fony tsy mbola aly ny fanorenana an'izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny lalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorena ny fononareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra ny toetran'Andriamanitra mampanavotra azy zany ny tena miresamy tena lava dia lava mihitsy dia jereo ilay zavatra tansaina eo eo amin'ny andinin'ny faharoapolo dia milaza izy manao hoe Jesosy Kristy fantatra fony tsy mbola aly ny fanorenana zao toy izao fa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo zany hoe ny asa mpanavotana izay ataon'Andriamanitra ravana malala tsy asa tefo maika akory efa tao amin'Andriamanitra mandrakariva ny fitiavana sy ny finiavana hamonjy sy hanavitra antsika azavako kely aminao ravana malala ny voam-polana ampiasain'ny soratra masina hoe fanavotana dia manana hevitra matanjaka be miresaka ny amin'ny antsoina hoe fanafahana avy ao amin'ny fanandevozana ny olona atao hoe avotana dia olona izay andevo na nandevozina ka nalala tao anatin'izany hely na nandevo azany zany no mahatonga ny hoe ny fivoahan'ny zanak'Israely avy any Egipta dia ambara fa fanavotana satria nandevozy ny Egiptiana efa-jato taona mahery izy ireo no navotan'Andriamanitra ho afaka ka ny asan'Andriamanitra rehefa nanavotra izy efa tao amin'Andriamanitra mandrakariva ny hanavotra antsika amin'ny helin'ny fahotana hanavotra antsika amin'ny helin'ny satana hanavotra antsika amin'ny helin'ny lalàna hanavotra antsika amin'ny helin'ny ratsy efa tao amin'Andriamanitra mandrakariva zany ka tao amin'ny Kristy no nanampanteran'Andriamanitra zany ny asa fanavotana zany eto moa zany dia miresaka izy hoe fontsy-polary ny fanorenana zao tontolo izao tsara ny avaramarary ny resana zany dia tsy afaka maritatra manazava lafa aza fa ao anatin'ny finoana trinitaire izay ilontsika ny finoan'Andriamanitra ray zany ny fanahy masina dia tena Andriamanitra Jesosy Kristy ary ny toetra m'Andriamanitra azy dia feno tanteraka ny toetra anankiray m'Andriamanitra azy dia zao Andriamanitra dia mandrakizay tsy hoe akory tonga ny krismasy zay vao nisy Jesosy Kristy tsy fa Jesosy Kristy efa nisy talohan'ny nary zao toy izao io zany ny adiny ankiray anisany manam-pofana zany ary zany zany dia antsoina ho anareo zanaka frantsay efa mahay teny français daholo moa zao malagasy rehetra zany antsoina hoe la pré-existence du Christ la pré-existence du Christ zany hoe ny fisina talohan'ny fantatsika nisy ny Kristy zay ny mandriamanitra azy izy le mpanavitra nomena anazy ka Andriamanitra le mpanavitra dia nanome antsika ny Jesosy Kristy ka tamin'ny alalana Jesosy Kristy no nanavotana antsika saingy zao tsy nomena fotsiny izy tonga dia tambony tany fa jereo tsara ake rehefa miresaka izy ny ame zanak'ondro sy ny sisia dia Jesosy Kristy zany natao hoe natao sorona ho antsika ravana malala satria fahafatesana ny tambiny ota dia tsy maintsy misy maty eo vao afaka amin'ny fanandevozany ota isika izaho mpanota no tokony faty saingy tsy namono azy iso ianao mpanota no tokony faty saingy tsy namono anao Andriamanitra iza no maty teo amin'ny toerantsika Jesosy no maty teo amin'ny toerantsika ary zany mambara ny azo fijaliana ravana malala zany mambara ny azo fijaliana ary zany zany no antsoina hoe fanavotana nanome antsika ho faty teo amin'ny toerantsika
nomenantsika Jesosy avanao marary azany asa fanavotran'Andriamanitra nanao manjany Andriamanitra dia nandatsaka amina rano teo Jesosy Kristy io rano Jesosy Kristy nanadiovany antsika nanasanantsika ka na rano Kristy no andraisantsika amin'ny fahafelona ny famelan-keloko handray ny farasan'ny tompo sika mpandray rehefa avy eo dia hotserovantsika ny halala izany raha ambary amin'ny sakramenta masina izany no hoe tiana ranona fanekena vaovao izay nanatsaka ho amin'ny maro ho famelan-keloko ny raha sy ny famelan-keloko dia zavatra tsy azo sarana ravana malala raha tsy latsaka ny rano Kristy tsy ny famelan-keloko ho ahy sy ho anao mpanotana zany no zava-mahafaly izay ambanin'Andriamanitra mpanavitra izy tena navitra izy ka rehefa navita ny asa-panavotana Jesosy Kristy dia nataon'Andriamanitra izy natsangany tamin'ny maty izay daholo nambarana eo ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no sonia nanambaran'Andriamanitra amin'ny hoe afa-po tanteraka tamin'ny asa-panavotana nataon'i Jesosy Kristy ka atsanjako izy anehoko aminareo fa vita ny asa-panavotana io izy velona ary rehetra mino azy sy mandray zany fanavotana izany atsango ankoatra azy keo ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy tsy nijanona teto tany izy falaka izy nakarina ho any an-danitra mba hirazan'Andriamanitra manao hoe ianareo izay mino ny asa-panavotana natao tao amin'ny Kristy dia atsango koa ianareo amin'ny fiainana vaovao dia hoentiko maka izy andova lehilahy zany daholo ny havana malala ny votoatan'ilay fanantenana kristiana zay ianantsika ka Andriamanitra dia Andriamanitra mpanavitra ry havana malala dia antsosika mba handray izany asa-panavotana nataon'Andriamanitra aza maivanina ry havana malala ny asa-panavotana izay nataon'Andriamanitra aotsika efa tsarovy ny asarobidy izany dia mba mandehitsika amin'ny maha-olona navotan'Andriamanitra ina moa tika zany navotan'Andriamanitra afaka tamin'ilay fanandevozana dia inona ny dikan'izany mba mela amin'izay ianao ny fahazarana ratsy moa ianao manolotena ho an'Andriamanitra ianao mivavaka nefa ny fahazarana ratsy moa tazononao ihany mampatsiara azy zao tara kely ny tantarainy tamin'ny fotoana ndraiky sy ny tanora indray mak'izay eto am-pamarana tany Inde no niseho ny tantara tao an-tsena anankiray dia nisy mpivarotra anankiray mivarotra vorokely dia ilay vorokely mba hahazona misarika mpividy dia nasiana tady ny tombony dia rehefa vorivory ny olona tairina ilay vorokely dia manidina ilay vorokely ary sy misy tady miodikodiny hitanareo vorona tsara be ty vorona matanjaka tsara tsy hitanareo manidina tsara io izy hitanareo dia aleo no vidiko hozy ny olona sasany satria hay vorona tena velona tsara io dia tonga rety rangahy anankiray ao ty vorona ty tsara io feo tairina nanidina izy misy tady miodina ihany ilay voro miodinao ilay voro dia io le rangahy vidiko azy io nomeny ny vola ndraisan'ilay vorokely dia rehefa ndraisan'ilay vorokely dia hoy izy matsin'ilay mpivarotra omeo ety alangahy tya ataonao eny meo ety ahy efa vorokonao ty dia meny ety tapahany moramora nitadin'ilay vorokely dia izy le matsin'ilay vorokely manao hoe efa mividiko ianao zao ianao zao za tsy omby anao fa alefako anao afaka nde mandeha amin'izay afaka ianao fa lalina ty zao rehefa natsipin'ilay vorokely mbola anaty tontolo avy izy rehefa dia misy an'ilay tady miodiny teo foana dia efa tapaka ilay tady mbola miodinao ihany izy satria zay le fahazarana miaina rehefa nandeha zany tantara zany zay ohatra betsaka ny kristiana zany efa nitapahan'ny Kristy mbola miodinao fahotany ihany miodikodiny ihany alio amin'izay ny fahazarana ratsinao hivelomo ny fanavotana nanafananao misy olona sasany dia babaka nataon'ny pastera teo koa enganenga ho marina hoe tsy tahaka ny dirana eto ny voana eto ary marina mihitsy zay ke nandrasan'Andriamanitra amintsika fa misy olona sasany miditra tem-piangonana mpangalabady olona mivoaka veto kizangajanga dinona vo miova amin'izany misy miovaka mivoam-bolana olona tsy miova misy olona midifety mifoka sigala mivoaka veto mainty molaly nareo tsisy mifoka sigala mihitsy naray azy azavatra tsara zany ianao malazo zao mana izy manimba ny tempolon'Andriamanitra dia sy mibalin'Andriamanitra izy eo miboatin'ilay sigala misy hoe mampidy dozy ty mahatonga mimambiaka ty jereo sary matsiraviny ty olona hoe foako ihany ty nareo moa tsisy mifoka sigala mihitsy ady mahafinaritra zany fa zany mba helao amin'izay io zavatra namatotra anao ho avy ndray moa zao anao ny fety dia ny olona sasany tsy fety misy ny fety raha sy tonga ny toka nareo moa tsisy misotro toka mihitsy naray azy zavatra tena tsara raty fa zany ho izy ny fanavotan'Andriamanitra atsika tao amin'ny Kristy dia mitondra atsika olo vaovao ao amin'ny Kristy zany izy lavana maro ary zay nambaran'ny Paoly manao hoe
raha misy ono amin'ny Kristy dia ahoana vaovao izy efa manino izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao dia mba mandeana ny fiaina vaovao fa tsy ho tahaka io zatra andraisahan'ny olona taminy nanatona le tovolahy manao ny paster izy izy manao ny nanaka hoa zaho izy efa nandray ny tompo hoavy tsara zany dia efa niova izy izy niova ahoana rahagateo a tsy fantatry paster izy fa za ty taloha niraisiko tena mpifoka sikaraka izy ary ropake isanandro ny laniko ropake isanandro dia niova ahoana ngaza ho a efa raipaka izy dia fotoana hafa ndraiky satria oreno tsy nafaraka koa izy menata nanatona le raha matoa na paster ahoana hoa za tsy tadidy paster aizo anatodiko ro be debe aloha zaho izy a sora ny tompo fa nandray ny tompo hoa tsara no efa niova niova ahoana hoa zaho izy tsy fantatra mihitsy paster talohan'ny nandraisako ny tompo a tena miteny ratsy be mihitsy tsy haiko isaky mitena dia mivoaka ho azy eo mivavaka malamy fotsiny zao miteny ratsy ny vehivavy moa tsy bebe resaky zay afa-tsy nareo ihany dia isaky mitena dia voaka ny tena isaky miteny dia voaka ny teny ratsy zay izy dia rehefa nandray ny tompo a dia hoe tena niova ho izy niova ahoana hoa za zao paster tsy miteny ratsy tsony raha tsy isaky mitezitra sisa dia hoe tamin'izy menadary eo azafady rava koa tsy mitovy ny baibolisika tsy mitovy ny baibolisika ny baiboliko dia milaza aminako raha misy olo Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha fa tsy hoe efa nihena ny zavatra taloha nanana sifa efatra zao efa mba rosy izy tsy zany akoa ny tena kristiana taloha ny sotro ray tamin'izany dia zao efa mba 2 litra sy tsy zany tena kristiana zany izy lasa ny zavatra taloha ny fanavotany kristiantsika miala ny Egypta anao ianao dia mandroso makany ny tany Kanana ianao fa tsy mijanonao Egypta ihany efa milaza fanandray fanavotany Kristy zay ny vidin'Andriamanitra lafo tamina rano izany zay daholo ny afatra nandrahanaka aty aminareo dia misaotran'Andriamanitra afaka anzarana taminareo dia avy namarana manam-pianahan'Andriamanitra fa mba tsy ho diso ny fanantenan'Andriamanitra io fa tafo tsara Andriamanitra tohina io dia nomen'Andriamanitra vary telitely tsika zany inona ny volonté eo Andriamanitra raha ino tianao izy a dia matokiny amin'ny fatokiny zatokiavany zany tena matokiny izy tena tianao tanteraka izy hatramin'ny fahafoizany ain'ny zany faharoa Andriamanitra fa tsara tsy hoe satria tianao Andriamanitra no fitiavanao aty anananany le adala azafady a sisy an'izany mihitsy io fa Andriamanitra fa tsara marina dia azanao miala ny fitondran-tena-dala miala ny fombo fanompoan-tsapa rehetra dina le fahatelo farany teo Andriamanitra mpanavitra ny vidin'Andriamanitra lafo tamin'ny alan'ny Kristy teo miazy fijalianao ianao daholo ny zavatra mamatotra no mankejy anao manandevo anao io efa afaka ianao dia mandehana amin'ny fahafahanjanak'Andriamanitra manantena hitanareo any an-danitra raha miomana ho anareo raha n'Andriamanitra eny amin'ny voninahitra amen